dia mbola falariatrany miaraka amintsika anatin'izao fampahirezana foy izay ifampahirezatsika ny amin'ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra vavaka hatranintsika. Jehovahandriamanitra ray eo dia misaotra anao mandrakariva satria mialanenina ianao ary mbola manaiky hiteny ianao satria efa mitombotra amin'ny fiafaran'ny tantara ety amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy sitrako ny hafatesan'ny olona ao anatin'ny tsy fahalalana mba tsy hatanteraka ny tenina hoe ringana ny oloko no tsy visin'ny fahalalana, dia mampiposaka fahalalana marina ianao mba hamelombelona ny fomam-panahiny eo ianao. Dia mitenena indray Jehovah ary dia mifanahinao masina hanokatra hatrany masom-panahiny mpanampinao ny anaranao Jesosy, amen. Miarapa-tsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Somary lavalava ny fizahn-toetra ny fanahy ary ohatran'ny atserovana mandrakariva ny fomba ny tantanan'i Jehovah ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany rehefa nivoaka tao amin'ny tany Egypta andeha any amin'ny tany Kanana. Tena misy lala manivaka akaiky dia akaiky tonga dia tonga any amin'ny tany Kanana, fa saingy ny tenin'Andriamanitra dia milaza enentin'i Jehovah ny hodidina ny zanak'Israely satria raha amin'ny lalana manivaka dia mety tsy ho zaka ny zanak'Israely ny fahavalo sedrainy ka hemitra izy, fa Andriamanitra mahafantatra izay mahasoa azy dia nentiny tamin'ny lala mihodidina. Kanefa izay lala mihodidina izay dia fanefena, fanamboarana mba mpiorina ny finoany zanak'Israely. Tena misy zany Andriamanitra mitantana azy zany. Dia torak'izany koa matetika rehefa mandinika soratra masina ny olona dia tsy te hianatra foatran'ny mitady formule zany hoe ahoana no azahoana 2 1 plus 1, fa amin'Andriamanitra dia porofony izay le hoe ahoana na tonga n'ity hoe ray ampiana ray dia tsy maintsy hazavana inona le ray dia inona le plus na fanampiana dia inona ty ray ty dia inona ny dikan'le égal. Zay vo mahita nyty roa ty. Ohatran'izay ny fomban'Andriamanitra. Inona ny antony? Satana nyty manao hitsin-dalana mba hatafalatsaka ny olona anatin'ny fitaka, fa rehefa io soratra masina io no adadinao lalina amin'ny antsiprikany tsy zaka ny devoly io. Ary zay ianao ilay mahay mizaha toetra ny fanahy. Ary na iza tsy mety mandinika soratra masina tsy maintsy tafalatsaka ao anatin'ny fitaka mandrakariva. Izy moa amintsika ny tsy manketaheta ny te hamantatra zany hoe fanahy avy amin'Andriamanitra sy fanahy ny antikristy izay, fa io tsy azo moramora foana fa mila finiavana fanetretena tanteraka. Firenantsika fampahirezana tamin'ny farany, tanjona kendrena dia ny ananatsika n'le esprit de discernement ozytsika sy ny afantarantsika ny Andriamanitra izay hivavahantsika. Fa ny jiosy milaza fa mivavaka tamin'Andriamanitra fa raha ny ona tamin'i Jesosy nofo no hitany. Ary zay le foto-kevitra jiosy mandraka ankehitriny tsy manakina Andriamanitra ny Jesosy satria nofo no hitany, satria niveriny fa io Jesosy io dia noforonony, fa nofo izay nitafiany Jesosy no noforonony. Fa Jesosy le Andriamanitra fanahy toetra efa misy hatramin'izay maharitra mandrakizay. Ary zay ny tsy nanekeny an'izay dia tafalatsaka tao anatin'ny fitaka ozytsika. Ary Filipo vokatry ny masirasira ny fariseo satria tsy manaiky ino mihitsy raha tsy mahita asehonay indray. Dia mivaly teny nataon'i Jesosy izay elizay very Filipo no efa niaraka taminareo dia tsy mbola fantatra reo ihany. Iza ohatran'ny tehiteny ankolaka Jesosy hoe za ihany ange io ray izay tediavinao io, nefa raha ho tenenina hoe ray dia mbola mampisalasala ny olona koa mieritreritra hoe zanaka ve dia ho ray. Fa ny tiany Jesosy ho tenenina zay elizay ve ry Filipo
noho ny arako tami de tsy mbola mino trisian'andriamanitra fony ianao fa io n'andriamanitra zay katsahanareo amin'ny fona hoe tsy iza fa izaho ihany e de le fanahy mitoetra ao anatin'ity nofo ny fanatrika aminao ity e de miporofony Paoly any amin'ny Hébreu 10 andiny fadinika hatramin'ny fafito niditra tamin'izao fiainan'izao izy de nanao hoe ny fanatitra latsatra sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao fa tena namboarinao aho io le teny io le tsy ampy 10 taona nyresahany somary na le nyteneny fa le fanatitra tao anatiny le tena tsy hitany zay ntsinoany fa Andriamanitra Jesosy ny fanatitra dorina sy ny fanatitra noho ny ota tsy sitraka koa de hoy iza ity aho tonga ao amin'ny ronam-boky no nanoratana anao ny sitraponao Andriamanitra inona ny dikan'izay misy antony ray ngezabe fa vitantsika rehefa mitohy manaraka tsara ny fizahantetoetra ny fanahytsika de ho azosika tsara hoe ao amin'ny ronam-boky no nanoratana ny dikan'izany de zao raha te hafantatra ny Jesosy te hafantatra ny fanahy te hafantatra n'Andriamanitra fanahy tsy hita maso tsy azo sapahitana mindray ao anatin'ny baiboly mianara tenin'Andriamanitra fa raha ohatra hoe tena zay zavatra omenantsika fotsiny anka de tonga de mahatoky be fahatanitsika olona tsy mpisahan'ny fahazavany zany ary matetika nefa zay ny fomba fitaizany fiangonana ny olona ohatrany ankolaka tsy avelany okatra amin'ny baiboly fa zay teneny le mpitarika fotsiny de ekeo any fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra de mihaino tsara izy amin'ny fifaliana de manamarina n'izay zavatra reny ao anatin'ny baiboly andeha arytsika hiverina any amin'ny Jaona 7 de vitantsika hoe misy antony zay fanazavana rehetra nentsika zay satria izy moa tsy mahalala fa tonga teto tokoa Jesosy nambona teo amin'ny hazo fijaliana izy zay antoky ny famonjena n'ity zao tontolo zao ity ary eo indrindra mahatonga ny Jaona iteny ny fanahy avy amin'Andriamanitra de ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy na tonga antsika nyresaka inona ny dikan'izay le hoe tonga tamin'ny nofo Jesosy zany hoe le fanahy zay manaiky fa Andriamanitra Jesosy fa Andriamanitra manao Andriamanitra nanaiky nitoetra tao anatin'ny nofo de miaina tety amin'ity zao tontolo zao ty tsy mijanona am'izay fotsiny hoe mahatoky ny fahaterahany fa mijery inona ny toe-javatra nisy teto am'izao tontolo zao de miteraky nateraky Marie Virginy izy miaina izy nitaonan'ny olona mba hafantatra ny famonjena izy na ny fahagagana sy famantarana izy no lavin'ny olona izy tsy nirarahin'ny jiosy izy ny anjehany izy nampijaliana izy nikapohana izy ny fara tamin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana mamantatra ny zava-miafina ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny atao hoe mizahatoetra ny fanahy de fantatritsika ve ny zava-miafina teo amin'ny hazo fijaliana satria namarana ny tantaran'i Jesosy tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity teo amin'ny hazo fijaliana ary io nampieritreritra ny olona hoe nety maty ilay Andriamanitra tsy tena Andriamanitra de miverintsika any amin'ny Jaona 7 ary ny Jaona 7 raha mamerina kely tsika de io le resaka natao tamin'ny Nikodemosy hoe 17:15 hoe ary tsy misy niakatra ho any an-danitra fa tsy lay midina avy tany an-danitra de ny zanak'olona zay any an-danitra Nikodemosy tena mpampiana-dalàna nanana diplôma tena mahay fa tsy mahatakatra akory ny mahandriamanitra an' Jesosy ary io no nahatonga an' Jesosy miteny tamin'ny Nikodemosy raha vakitsika eo amin'ny 10 Jesosy namalaka nanao tamin'ny hoe anao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala zany zavatra zany ozy
lazaiko amina marina de marina tokoa zay fantatray ny lazainay ary zay hitanay no ambaranay nefa fanambaranay tsy raisinareo raha ny zavatra te hatany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo aona ny inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra satria nahoana ny zavatra nofo ary tsy takaniko fomba hoana nanakara ny zava-pana olona mahay io a ary eo no mahatonga antsika miresaka mandrakariva ary indraindray a ohatra mampalahelo misy fahamarinana za tsy milaza hoe tsy ilaina ny fianarana fa ilaina ny manofo fahalalana ilaina ny manana diplôma fa raha miaraka amin'Andriamanitra aza ireryhavana ny diplôma aza ireryhavana ny diplôma satria na hianatra takin'inona ary ianao anana doctorat momba ny fianarana tenin'Andriamanitra zay baoritra no omen'ny zanak'olombelona le te amin'ity zao tontolo zao ty tsy misy dikan'izany raha tsy mifanahy ny mampianatra za tena vavolombelona mahita an'izany olona tena manam-pahaizana olona tena manana diplôma fa rehefa ilazana zava-panamy amin'ny tenin'Andriamanitra tsisy azo no nankely gaga izy satria nahoana tsy fahalalan'olombelona fa ny fanahy no mampianatra ary zay no nahatonga an' Jesosy teny tamin'ny Nikodemosy ianao ve no mpampianatra ny zanak'Israely ka tsy mahafantatra izany raha ny zavatra te hatany ary raha nylazaiko taminareo tsy inonareo mainka fa ilaza ny zavatra any an-danitra ary matetika raha vao mifantoka amin'ny fahaizan'ny zanak'olombelona le te amin'ity zao tontolo zao ty no entina hanaporofona amin'ny fahaizana soratra masina olona tsy mahatakatra mihitsy mifamonjena zany olona zany ary tsy azo resisina amin'izany mihitsy ny fahafantarana zava-miafy ny tenin'Andriamanitra ohatra ny te hiteny mazava amin'ny Nikodemosy sy amin'ny olona miseho azy ho mpampianatra manana diplôma ohatra ny te hiteny Jesosy hoe tsy baoritra no afantaranareo ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra fa zay le ilana ny fanahy satria izany toetra ny fanahy no resahantsika ny fanahy no mampianatra ary porofon'izany ao anatin'ny soratra masina angely feno na de ireo apôstôly ireo fotsiny azy fa zay misongadina tamin'izany vanim-potoan'izany ry Daniel zay babo to Babilôna nanofo Nebokadnezara ary iny nofo iny misy heviny avy amin'Andriamanitra fa na hianatra any amin'ny oniversité ary ianao tsy hafantatra ny hevitra iny raha tsy Andriamanitra no mampahafantatra an'iny noho izany tsy miteny diplôma fa za tsy miteny hoe tena ratsy ny fianarana ary tena sahako miteny amintsika mampianatra mitondra ny tenin'Andriamanitra fa tsy metehatra ny fahaizana ny anarako tete amin'ity zao tontolo zao ty zany moa tsy de tenenina hoe inona ny diplôma zay ananana fa tena nikatsaka n'izany fahalalana teto amin'ity zao tontolo zao ty fa nahatsapa fa na inona na inona diplôma manondraisina teto amin'izao tontolo zao tsy ampafiry ny fahalalana no nen'Andriamanitra zany ary tsy ono mametra ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra entina hananarina atsika ary indraindray misy olona manevateva mba inona moa ny diplôma anao betsaka angen'ny olona manana doctorat fa tsisy ho raisina ny zava-panahy entiny amin'ny tenin'Andriamanitra fizahozahoana fotsiny ary ny olona zay hitondra ny tenin'Andriamanitra tsy ampidera diplôma aminao zany izy tahaka ny Paoly apôstôly nianatra izy teo ambany tsokan'ny Gamaliela ny dikan'izany mpampianatra ngezalahy tao amin'ny oniversité tamin'izany vanim-potoana zany fa inona ny nefarany Paoly rehefa niona tamin'i Jesosy nataony taimboraka daholy taimboraka ny vola taimboraka ny arena taimboraka ny majosy taimboraka ny mafarisosy ny mpanora-dalàna taimboraka hatramin'ny baoritra hatramin'ny diplômany tsy nisy dikany ary zay nahatonga amin'ny Paoly tena mikatsaka ny fahalalana an' Jesosy tsy refesina amin'ny diplôma ireo olona kanefa mampirisika ihany koa nefa ny tenako mianary fa zay refesina amin'ny fahaizanao fahalalana ny soratra masina fa tsy azonao raha tsy manana fanetreteny eo anatrehan'Andriamanitra ka manaiky tarihan'ny fanahy mihaino ny fanahy ahafantatra ny zava-miafina satria ny zava-miafina io
tsy vokatry ny fitrandrahana anantsika fa fanomezana omen'Andriamanitra ho an'ny olona feno fanetretena nafantaranao ny marina ao anatin'ny soratra masina. Ka Nikodemosy ny resahan Jesosy teto, ianao ve mpampianatra ny zanak'Israely ka tsy hafantatra an'izany, de nitohizany ary tsy nisy niakatra avy tany an-danitra fa tsy ilay nidina tany an-danitra de ny zanak'olona zay any an-danitra ohatra ny tehiteny amin'ny Nikodemosy iny, tena Andriamanitra tia miresaka aminao ity fa tsy tia nofo miresaka aminao ty fa le fanahy mitoetra, satria ampahafantariko anao fa tsy mitoetra tato anatin'ity nofo ty raha tsy le fanahy avy any an-danitra no nanaiky hiditra tao amin'le tena zay namboarina ny amin'ny Hebreo 10 de mifanatrika aminao ankehitriny. De nilaza am'izay sy tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany an'efitra ozy ny tsy maintsy nandrantana ny zanak'olona mba nana fianana mandrakizay zay rehetra mino azy. De io ndray no resahantsika fa miditra antsehatra ao anatin'ny fizaham-toetra ny fanahy io. Hoe tena inona ny antony misy fampitahana nataon'i Jesosy tamin'ny vanim-potoana io, mbola tsy teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy fa faminanina napetra ny denimeloha. Fa tamin'izany vanim-potoana zany tany amin'ny testamenta taloha de nisy menarana nantona tamin'ny hazo lava, nasaina nijery an'iny ny zanak'Israely satria nikakerin'ny menarana hafa de narary misy maty azy de nitaraina. De baiko avy amin'i Jehovah no nanaovana ny menarana io de ilazao zanak'Israely fa zay rehetra mijery an'io izy te ho sitrana na ho vovontsy. De nampitahaina amin'i Jesosy nanandratany Mosesy ny menarana tany an'efitra ozy ny tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona ny dikany keo anatonana an' Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana, zany hoe misy fampitahana goavana be eo. Menarana nantona tamin'ny hazo lava, mira Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana de hijerena tantara io tsika zay tena ao nafahanao mizaha toetra hoe tena fantatro marina ve Jesosy, fantatro ve le Andriamanitra fanahy, azoko ve io tenin'ny Jaonina hoe izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy. Maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo zao ozy zao nafantaranareo ny fanahy avy amin'Andriamanitra de ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, fa ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy de tsy mba avy amin'Andriamanitra fa zany no fanahy antikristy zay farenareo fa ho avy sady efa eo aminareo sady araka ny tenin'ny Jaonina. De eo no jerevantsika de ho hitatsika moa nareo nizahana toetra hoe tena fantatro hoe le Andriamanitra fanahy zay arahako, le Andriamanitra tsy hita maso, le Andriamanitra tsy azo tsapaitany. Nomery 2:20 zao ny voasoratra ao, Nomery 2:20 de ny 9:4 ka hatramin'ny 7 vaketsika aloha de hitondrantsika lesona rehefa avy eo ary arao tsara fa eo no mamaritra ny foto-kevitra ao nivon'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana zao hoe tena fanahy avy amin'Andriamanitra ve le fanahy manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy sa fanahy tsy manaiky an' Jesosy. Fa famantarana lehibe io zavatra nyresahan' Jesosy tamin'ny Nikodemosy io hoe tsy nisy niakatra any an-danitra fa tsy zay nidina avy ihany any fa tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana varahana tany an'efitra tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona ozy. Menarana varahana aty amin'ny Nomery 2:20 niala tany tendrombohitra Hora nisy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena handidina ny tany Edoma ozy kivy ny fanahin'ny olona no ny lalana io le de lalana miodidina kivy ny fanahin'ny olona. Ny tenina nometsina an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana ny nentinao niakatra tany Egipta izay ho faty an'efitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mamona aminay na fanahinay tony mofomofo foana itony, ary Jehovah ozy nampandeha ny menarana afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny de nafatesana be ny olona Israely. De nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanota izay, efa ny tenina nometsiny an' Jehovah sy ianao ifony am' Jehovah izay ozy mba nesorany menarana aminay de ny fona ho an'ny olona Mosesy
ary hoy Jehova taminy a manaova menaranafo ka nitony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra de ho velona raha mijery izany de nanao menarana varahany Mosesy ka nahantony azy tamin'ny hazo lava ary zay olona voakaikitra ny menarana ka nijery ilay menarana varahany velona. Ohatra mitsotra le tantara fa mifono hevi-dalina atakaratsika zava-miafina mahakasika an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa io le resantsika hoe Andriamanitra de mitondra ny zanak'Israely amin'ny lalany hodidina mandrakariva. Ary raha mijeritsika any amin'ny Exodosy 3:12 Exodosy 3:12 ny 7:12 ka hatramin'ny 7:12 sitrapon'Andriamanitra mihitsy ange mitondra ny zanak'Israely hodidina fa tsy nanao hitsin-dalany. Ny 7:12 ka hatramin'ny 7:12 rehefa nahalefa ny Farao ny olona de tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nakany amin'ny tanin'ny Filistina izy na de akaiky aza izany fa hoe Andriamanitra andrahony enina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta fa nentin'Andriamanitra ny vily amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron-dranomasina mena ny olona ary vohomana iady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Aty amin'ny Exodosy de tsy lalana mahitsy fa lalana mihodidina kanefa vokatra izay lalana mihodidina nitondrany Jehova ny zanak'Israely zay aty amin'ny Nomeritiko 1:20 ny 14 niala tany tendrombohitra Hôra izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tany Edoma. Tsy evo ny fanahin'ny olona no ny lalina ozy ary ny tenina ny metsinan'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana ny mentiny niakatra avy tany amin'ny tany Egypta zay ho faty aty anefitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mamona amin'aina fanahana itony mofomofo foana itony. Janonatra eo tsika fa mbola ito ihany ny fampaherezana ny manaraka fa fanontaniana nipetraka amintsika hoe manahoana ary sika ao anatin'le fizahany-toetra ny fanahy. Mbola mitady hitsin-dalana ve maninona raha tonga de lazaina fotsiny zao hoe sa manaiky ny lalana hoentin'ny Jehova mihodidina ny dikan'le hoentina mihodidina mijery amin'ny antsipiriany famarinany tenin'Andriamanitra mba tsy hatafalatsaka atsika ao anatin'ny fitaka sy hanamboaran'Andriamanitra atsika mba tonga atsika hanana le esprit de discernement afantatra le Andriamanitra fanahy zay arahantsika. Matoko sy mino hafa tsy ho tahaka ny zanak'Israely monimaminy isika ka horingana vavaka isika misaotra anao Jehova Andriamanitra ray ny amin'ny teninao ndray izay tonga taminay de teny mamperitreritra sy hoentinay mandiny teny satria tena fombanay tokoa no tady-tany malemy androrena mpongady te hanao hitsin-dalana mandrakariva tsy te hisahirana tsy te handray ravin-deny kanefa ny teninao de mampibaribary aminay fa taizahanao amin'ny lalana sarotra izay ho fanefenanay mba tena hafantaranay anao. Mpanekeo ny sitraponao mandrakariva izay tompo mba tsy hoisan'izay horingana de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Manao filomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva.